No tanterahana ny volana marsa 13 ny fanadihadina afrobarometra olona hatrany amin'ny 200,000 mihoatra ny 12 taona ary miparitaka avy amin'ny faritra 20 no nanaovana ity fanadihadina ity. Androany moa no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra izay fanadihadina izay. 20 isanjato ny olona natao fanadihadina dia mahatsapa fa nikrosofana ny toe-karen'ny firenena taorian'ny 7 5 isanjato kosa ny mahita fa ny ratsy ny fiainany noho ny krizy ary apahan'ny maro amin'ny malagasy natao fanadihadina ny mahita fa ny olana ara-pitantanana no anisan'ny fototry ny sakana tsy mampandroso ny firenena. Anisan'ny nanontaniana ny olona 200,000 natao fanadihadina tamin'ny afrobarometra ny momba ny heverina olona ara-pahamehana. Fantatra ary fa ny fanatsarana amin'ny fampidiram-bola isan-tokantrano ny ady amin'ny tsy fananana asa, ireo no anisan'ny manahirana amin'ny maro anisan'ny olona natao fanadihadina tamin'ny afrobarometra. Tsy tena mitovy kosa nefa ny heverina lara-pahamehana na ho an'ny mponina eto andrenivohitra sy eny ambanivohitra. Ho an'ny eto andrenivohitra, ny 2.7 isanjato ny natao fanadihadina no milaza fa ny tsy fananana asa no tena heverin'izy ireo fa lara-pahamehana. Manaraka izany, fanatsarana amin'ny fampidiram-bola, ny ady amin'ny fahantrana sy ny faniliana ara-tsosialy. Ho an'ny any ambanivohitra kosa dia mihevitra fa ny ady amin'ny fahantrana sy ny faniliana ara-tsosialy no tokony lara-pahamehana ho an'ny gouvernemanta. Ary ny roa faingo isanjato ny nanontaniana no mitaky ny fanamorana amin'ny fahazoana famatsim-bola. Anisan'ny nisongadina tao anaty fanadihadina tamin'ny afrobarometra andian'ny 5 mikasika amin'ny fifandraisan'ny mpanao politika sy ny olom-pirenena. Raha ny navoaka ny afrobarometra dia tsy ampy ny fifandraisany eo amin'ny tompon'andraikitra politika sy ny vahoaka. Malagasy 70 no nilaza fa tsy nisy serasera tamina olom-boafito tao anatin'ny 12 volana. Raha ny tatitra dia akaiky kokoa amin'ny vahoaka ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna mihoatra amin'ny mpikambana amina andrim-panjakana toy ny CST sy ny CT. 2.7 isanjato ny olona natao fanadihadina ihany no milaza fa manokana fotoana hienoana azy ireo ny olom-boafity amin'ny tanàna misy azy ireo. Saingy voamarika araka ny taritry ny fanadihadina dany amin'ny fotoam-pifidianana dia miova izay fihetsiky ny mpanao politika izay. Manantona kokoa ny vahoaka ny mpanao politika, indrindra ireo izay milatsaka hovidiana toy ny tamin'ny 3 volana farany tamin'ny taona 2012.